Fanompoam-pivavahana eto amin'ny Hopefy Radio. Avia, aoka sika iobo ho an' Jehova, aoka sika hanao fefifaliana ho amin'ny vatolampy famonjenantsika, aoka keo anatrehana amin'ny fiderana isika, aoka hanao fefifaliana ho azy amin'ny firana isika. Andriamanitra lehibe Jehova, ary mpanjaka lehibe ambonin'ny andriamanitra rehetra izy. Ivavaka isika iantso ny fanatrehan'Andriamanitra. Ry Tompo Andriamanitra ray tsara sy masina indrindra, indreto indray ny zanakao izay manaraka tsy tapaka ny onjam-peo, mampahery ary andraisana ihany koa fitahiam-panahy. Aoka ianao Tompo no hiteny sy hanambara, hikasika ary amin'ny fanatrehanao any amin'ny toerana rehetra izay misy sy mandre an'izao onjam-peo izao. Mitahiry ny lafin'ny teknika rehetra, ny mpikirakira, mitahiry mpitondra teny ihany koa ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny kafaliana lehibe no anolorana ny fiarabana feno sy anonana ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy amin'izao sabata masina izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry havana satria ny tantana antsika izy, ny vimbina antsika nandritra an'izay enemana lasa izay. Teo ny zavatra maro samihafa izay mety nandalovantsika, nety nandalo aretina agnamitsika, kanefa dia nisitran'Andriamanitra. Nety nisy olana maro samihafa, kanefa dia nivahan'Andriamanitra. Ary dia afaka hidery ankalaza azy tsika amin'ity sabata ity. Isaorantsika be dehibe izany fitiavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony izay mbola nasarona antsika izany, nefa eo ny tsy famendrehantsika tsiraray avy. Ankehitriny koa dia misaotra an'Andriamanitra isika satria manana mpanompony izay hitondra ny teniny amin'ny teny ity, dia ny pasteur Ernest Andriamparantsoa izany. Ary enganie ny fanahy masina no ampiteny azy hitondra izany afatra sarobidy izany, andona ny fotsika izany afatra sarobidy izany no ny asan'ny fanahy masina, ary enganetsika tsiraray avy anaiky mba hiasan'ny fanahy masina tokoa amin'ity anio ity, handray ireo fanapahan-kevitra rehetra izay tokony ho raisina amin'izao sabata izao. Hiaraka hidera sy ankalaza an'Andriamanitra ary sika, ary manasa antsika hiaraka anaratra feo hira fiderana hanaovana an'ity firana fa 1 ambin'ny telopolo ity masina indrindra. Firana fa 1 ambin'ny telopolo
masina indrindra. Manasanao handray ny baibolinao ka nokatra izany ao amin'ny Josoa. Josoa toko 5:10, ny 7:10 sy 4:10. Josoa toko 5:10,
ny 13 sy ny 14. Rehefa hitantsika izany dia hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Kaleba zanaky Jefone dia nomeny anjara teo amin'ny taranaka Joda araka ny didin'i Jehovah tamin'i Josoa dia ny tanànan'ny Arba rain'ny Anaka Hebrona izany. Dia norohan'i Kaleba niala teo izy 3 lahy taranaky ny Anakita dia Sesay sy Ahimana ary Talmay. Ho tahinana izany teny izany hanome antsika lesona sy fananarana anio. Amen. Miaraka hivavaka isika. Ry raina eo izay ny an-danitra, rainay amin'ny ran'i Jesosy Kristy, misaotra anao izahay noho ny tombonandro mianao anay tsiraray avy, natratrarinay indray izao sabata anao masina izao. Kitry ray eo dia mitondra ny tsy famendrehanay rehetra tao anatrianao izahay, mangataka fifonana aminao no ireo tsy famendrehana rehetra, fahotana rehetra izay nataonay teo anatrianao hifonana aminao ireny. Ianao ny mahalala an'ireny tsiraray avy ka dia aborakay hito anatrianao izany mba hanomezanao anay famelana. Ataovy matsapa ny fiadanam-po aminao izay amin'ity sabata ity. Rengany atsapa ny fanatrianao tokoa Tompo, hikasika anay ny fananao masina amin'ity anio ity. Dia manokana ny mpanomponao izay hitondra ny teninao izao sabata izao, ianao Jesosy no angatahako mba ampiteny ny lelany ary hitondra izany hafatra izany ho aty am-ponay tsiraray avy. Hoentina mbavaka ny koa Tompo ny olana maro samihafa ho andreo zanakao. Ianao no mahita azy ireny, mety misy marary amin'izy ireny, mety misy azo pahoriana amin'izy ireny, mety misy azo ny olana maro samihafa. Hitanao izany Jesosy, mangataka aminao mba hasitranonao, mangataka aminao mba hovahanao, mangataka aminao mba hokasihanao ny tsiraray avy. Tondram-bavaka amin'io ny fiainam-pirenena izay, tondram-bavaka izao tontolo izao, ampio izay mba hahita fa famantarana ny amfiavianao tsy ho ela izao toe-javatra rehetra izay miseho izao. Ary ka ho vonona amin'izany mandrakarivo izay Jesosy, ary ny ady izay hatrehany tsiraray avy dia mba ho mpandresy izay satria manana anao. Fa dia tonona izao vavaka izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho fanomanana ny foam-panahintsika handray ny tenin'Andriamanitra amin'ity maraina ity, izay hoentin'ny mpanompony dia ny pasteur Ernest Andriamparantsoa izany, dia manasa anao anaraka sy hiaino ity hira anankiray ity. Kiniady tsy fantatrena hony fanandroso ihany ao nerina mitsapako ny sintona iatranatrany
akaiky nyantsonao ity ao irao hanao sitrakao hanao zay rehetra tianao areto ao anatiko ao nieriny fanahinao itsilony lalako andrava reo sakana alefany favahana ity ao irao ao ity ao irao ao sitrakao hanao ny asanao amen. dia raina sy omembonahitra hatrany Andriamanitra ry rahalasy anabavy malala satria afaka mbola manaraka ny afatra manokana amin'ny alalan'izao onjam-peo izao isika any amin'ny toerana maro samihafa ny tenin'Andriamanitra izay ifampizarantsika moa zany raha izao ianao vao mandray ny onjam-peo dia ny bokin'ny Josoa ilay boky izay mitondra ny olona makany amin'ny tany Kanana zany ary efa tsisy tany Kanana ry zareo raha ny tiana resana ihany koa zany dia hoe mbola ao anatin'ny fizarana ny toerana maro samihafa satria efa Josoa toko 5:12 zany isika anio dia raha sitraka ao indrindra dia azonao tsidihana mandrakariva ny roiny ity onjam-peo ity misy any Josoa toko 1, 2, 3 hatramin'ny toroteny rehetra zay mandeha zany sy ny fandaharana dia araka ao tsara zany hoe manahoana izay tantara izay ka ny Josoa toko 5:12 no andraisantsika indray ny fampianarana sy lesona amin'izao ora sy toera izao manomey alohan'izany nefa dia tiako raha hiaraka mivavaka hatrany isika. Fanamasino ny teny dia anao za dia fitaovana fotsiny ihany ka dia mangataka sy miangavy ny ositra manokana avy aminao amin'ny molotro ty mpanomponao ity mba hiteny araka ny sitraponao ary tonga fiovana any amin'ny rehetra zay mandray azy izao teny izao sy fampaherezana indrindra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny Josoa toko 5:12 riavana dia toy ny hatrany ny Josoa toko 4:12 ary eto zany dia mikasika ny anjara tany fizarana an'ireo tany maro samihafa zay zany zao no tena zavatra odiniana hoe rehefa tonga amin'ny tany Kanana dia hozaraina amin'izay zany ny tany ny zavatra anisan'ny mampiady ny fianakaviana sy ny ankohonana ary mahatonga vonon'olona sy tena hoe fifandirana tsy fifankazahoana mandrakizay hatramin'ny hoe tsy mandevy maty azy dia ity resaka lova sy zaratany sy ny sisa ity eo indrindra no ilana toetsaina zanak'Andriamanitra eo indrindra no ilaina ihany koa ny miverina amin'ny soratra masina hoe nanahoana moa fomba ny zarandry zareo ny tany sy ny ilay tany Kanana zany dia misy rehefa mijery ny bokin'ny Josoa toko 5:12 isika dia misy zavatra maro samihafa zany zay voalaza ao anatin'io raha io teny io zany zao dia hoe rehefa nizaraina ny tany rehetra eo ihany koa moa zany ny soramandro hoe ny anjara tany ny fireneny Joda dia avy ao no angalana ny leader rehetrarehetra avy ao no angalana ny mpanjaka rehetra dia hita antsika ihany koa Levi izay tsy nanana anjara mihitsy satria ny azy zany efa miresaka fanompona dia
tsisy menmenina nefa hoe afa maninona no ny Andrianina zao naona ny Joda nytina naona no ohatran'izao. De eto ihany koa moa zany no ahitantsika ny tantaran'ny Kaleba sy ilay hoe omeo ary tendrombohatra ary, zany hoe eo zany ilay fangatahan'ny Kaleba ny teny fikasana. Ary taty aoriana be fa ataotsika hoe fa 520 taona izy zao mangataka an'izay ilay promesse n'Andriamanitra mihitsy zany, ilay zavatra nifanarahana tamin'i Jehova sy nitenenin'i Jehova tamin'ny izy roalahy fon'ny safitany. Dia zay foana zany niodikodinan'io hoe tena mahatoky amin'ny tenin'ny tompo ry havana. Rehefa miteny izy hoe omenanareo io, rehefa miteny izy hoe anianina ty, dia ianao zany sady mitaky an'izay no ihany koa mahatsiaro. Ka ny teboka voalohany zany de zay le hoe azadino mihitsy ny teny fikasana. Ary tsy misy hoe tara be vao mangataka ny teny fikasana tahaka ny Kaleba efa 70 taona taty aoriana, 70 taona taty aoriana vao nangataka an'izay hoe aiza le promesse tamin'izay fotoana izay. Ka dia natao tsaroana foana reny promesse n'Andriamanitra reny. Rehefa mandalo ady sarotra ianao ry hava malala, ninona toe-javatra mahazo anao de tadidio ny teny fikasana sy ny promesse n'Andriamanitra fa afaka manafaka, afaka manasitrana, afaka afaka momba anao manokana io Andriamanitra io. Ary zay ny voalaza eo amin'ny 7:17 zay ny teboka voalohany hoe tsarovy ny teny fikasana foana, miverina foana zay tao anatin'ny toroteny angamba ny 3-4 de mbola miverina ihany izy eto eo amin'ny 7:17 de zao nivaky ny teny ny anaran'i Jesosy. Ary Kaleba zanaky Jefony de nomeny anjara teo amin'ny taranaky Joda araka ny didin'i Jehova tamin'ny Josoa, de ny tanànan'ny Arba ray ny Anaka Hebrona izany. De noroahan'i Kaleba ny ala tao izy telo lahy taranaky ny Anakita dia Sesay sy Ahimama ary Talmay. Eto zany de zao hoe zay le hoe Josoa izy Kaleba dia mbola atomboka ihany fahatandrana no azon'ny Kaleba hatramin'ny farany mihitsy ny teny zay nomena azy ary na de efa antitra azy izy de tsy nanadino an'izany mihitsy noho izany ny tenin'Andriamanitra sy ny fahamarinana zany ary ny finoana dia tsy mifidy toerana sy mifidy taona fa azonao atao foana zany ny mangataka an'izany, miazona ny tenin'Andriamanitra miteniny ny teny fikasana izay tsy miova mihitsy mandrakizay. Ka izao hoe ny taonanao zany, 4 taona ianao zao, efa antitra ve ianao zao, efa mieritreritra hoe efa tena voky taona ve ianao zao, de zao hoe tsy manala mihitsy ny ositra ao anatinao ny taona zany. Ary na de efa miamandroso taona ihany koa azy ianao ny teny fikasana sy ny fahatsaran'Andriamanitra momba an'izany dia mitoetra mandrakariva. Tsy midika akory hoe raha tsy tanteraka am'izao, raha mbola jeune indray ianao no mangataka zavatra, mangataka teny fikasana, raha mbola tsy tanteraka am'izao izy de tadidio fa ny mampihemotra an'le izy na hoe ny somary mataraiky an'le izy de tsy midika hoe tsy nirahirahina mihitsy ianao zany na hoe tsisy antony mihitsy tokony ampienan'ny finoantsika zany rehetrarehetra izany, fa mety miandry fotoana lava be mihitsy vao tanteraka ny teny fikasana. Zay le niteneniko teo hoe 520 taona aty aoriana. Ary zany de mitranga foana ny teny fikasana tamin'ny Abrahama efa 4 taona aty aoriana vao tanteraka. Mbola isy toroteny koa ataotsika ny am'izay hoe manaona ny amin'ny fiandrasana ny nahatongavan'i Josefa ho prime ministre zany ange tsy tonga de androany sy ny fahatanteran'le nofy izay miresaka momba n'le nofy io zany efa taty aoriana, na izy le hoe ivoaka tao anatin'ny prison aza mba ho lasa eo amin'ny toerana anankiray fa aty aoriana ela be mihitsy zany zay vao nitranga le izy. Zany hoe tsy misy mampana mihitsy zany ny fiandrasana sy ny fahatanteran'ny teny fikasan'Andriamanitra fa fomba fiasan'Andriamanitra zay anefenanao eny an-dalana mba hahatonga anao zany ho tena vonona tsara andray n'izany teny fikasana sy ny fitahiana izany. De eto ihany koa ny lesona faharoa atsika de zao hoe eo amin'ny 540 eo de hoe
dia noroan Kaleba niala tao izy telo lahy taranaky ny anakita dia sesaisiay mama ary talmay. Inona ny tiana resana am'izay hoe enao zany ny zavatra faharoa de zao hoe marina reo teny fikasana fa enao koa mila mandroaka an'ireo zavatra rehetra zay efa loso simba ny zavatra rehetra zay mamikitra efa namaka teo mihitsy reto olona reto. Ary reo olona reo nge raha lasa anabavy malala raha mijery atra ny tantaran'ny Josoa manao na zany anakita zany rehefa le nisafitany zareo de hitanay ny anakita ny amalekita tena olona goavambe ngeza be mihitsy zany io taranaka olona ngeza be zany rehefa mijery eo amin'ny soratra masina sy ny commentaire rehetra isika fa Josoa tsy natahotra zany fa ndroany rehefa manelingelina ny teny fikasana manelingelina ny fiainam-panahanao raha tady anisy zavatra anorina zavatra eo de zao hoe mila roana reny zavatra rehetra ireny. Zao dia fotoana fandroana an'ireo toetra ratsy rehetra ireo ataotsika hoe olana goavana eo aminao ihany koa tsisy atahoranao zany fa manan'Andriamanitra goavana ianao. Kaleba na de fantra aza de tonga de sanandroka mihitsy andala miala teto daholo ianareo miala teto fa anay ty tany ty de ohatr'izay mihitsy ny eo amin'ny ara-panahy hoe fotoana ihany koa zao fandroana an'ireo zavatra tsy mety rehetra eo amin'ny fiainanao. Inona zavatra mamatotra anao, inona zavatra tady amaka anorina toerana anorina trano tady efa manomboka ataotsika hoe manorina akany eo amin'ny fiainanao mihitsy ny toe-javatra anankiray fotoana mety zao ry avo malala androana an'izany rehetrarehetra izany fa aza avela azo folaka aza avela azo faka akory be de be ny problème mangeza be zay mety atrehanao ihany koa tsy matahotra an'izany ady rehetrarehetra zany ianao satria anao ny teny fikasana ianao ny nanomezan'Andriamanitra n'izany rehetrarehetra izany. Tadidio fa Andriamanitra ngeza be noho ny olanao ny Andriamanitra izay vavahantsika ary aoka tsy ny angeza ny problème angeza ny aretina angeza ny toe-javatra no mahatonga anao anadino ny herin'Andriamanitra zay lehibe lavitra noho izany zavatra rehetra resantsika izany. Ka dia samiry ava malala maka ny toerana izay nomen'Andriamanitra azy samy mandrombaka ny teny fikasana zay nomen'Andriamanitra satria zany teny fikasana zany noentinao mahery sy mandrafitra ihany koa no avinao ray manontolo. Raha vao manadino teny fikasana ianao raha vao matahotra n'ireo zavatra goavambe reo anakita sy inona daholo reo taranaka goavana rehetra zay problema eo amin'ny fiainanao de tadidio fa ho resy miaraka amin'izay ny fiainanao ray manontolo. Ka dia fotoana mety indrindra zany zao ry avo malala mba ahafahanao mandrombaka an'izany teny fikasana lehibe sy tsara lavitra izay avy amin'Andriamanitra izany. Roay miala teo aminao ny olana rehetra, roay miala reo zavatra ngeza be zay mbola mamikipikitra ao atokantranonao ao, mamikipikitra eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny toetranao rehetra, mila esorina zany rehetrarehetra izany mba hahatonga anao zany ho zanak'Andriamanitra tena manana ny maha izy azy ary zanak'Andriamanitra zay mendrika ny andova ilay tany Kanana zay efa nomeny Tompo anao. Aza misy avela mihitsy hipetraka andoto ny fiainanao satria raha mipetraka eo foana reny anakita sy taranaky amay rehetrarehetra ireny de tadidio fa reny mety aningotra ny fiainanao mandrakizay. Fotoana mety zao androana ny reny rehetrarehetra reny hiala teo aminao ka hatonga anao zany ho tena olona afaka andova ny tany Kanana sy ny teny fikasan'Andriamanitra. Dia ito ihany koa zany no andraisantsika ny lesona fahatelo eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 dia toy izao ny vaky ny tenin'Andriamanitra 15 ka hatramin'ny 19 zao ny voalaza eto. Ozy izy hoe de niakatra avy tao izy ankany amin'ny ponina ny Debira Sefera tao anaran'ny Debira taloha ary io Kaleba izay mamely an'ny Kiriata Sefera ka mahafaka azy de omeko azy Aksa zanako vavy ho vadiny ary Otiniela zanaky Kenaza rahalahy ny Kaleba no nahafaka azy ka de nomeny azy Akna zanany vavy ho vadiny ary rehefa voapakatra raha vehivavy de nanome vava ny lahy angataka sa tamin'irainy de niala faingana tamin'ny borikiny raha vehivavy ka io Kaleba taminy inona no ilainao ary hoy izy omeo tsodrano fa tany tsy misy rano no efa nomenao ka mba omeo loharano koa aho de nomeny azy ny loharano ambony sy ny loharano ambany. Izao no
zay lovan'ny firenena taranaka joda araka ny fokony tokony. Eto ndray zany de zao ny voalaza hoe mbola mitohy hatrany zany le tiana resana am'ty zavatra fahatelo ty zany de hoe ilay toetran'ny kaleba zany de nifindra tao amin'ny zanany vavy de zao hoe le mangataka zavatra goavana sa mangataka zavatra am'rainy tahaka ny kaleba zany zay sa nangataka hoe meoary tendrombohatra ary efa nisy fiteny fikasana zay nomenantsika fa tokony ho aly ohatran'izao de tena nofikiry ny kaleba hatramin'ny farany zay de io ny zanany vavy fa mitohy zany hoe misy lova zay miampita zany ao anatin'ny toe-tsaina de mipita tamin'ny zanany vavy zany rehetrarehetra izany de hoe sa nangataka mihitsy tsy hoe ny tany ihany nangatan'ilay vehivavy fa nangataka koa izy rano hoe mba meo toerana misy rano aza menatra mihitsy zany mangataka aoka iampita aminao ny toe-tsainy reto zanak'Andriamanitra rehefa mizatra angatana mangata zatra goavana fa Andriamanitra goavana ny Andriamanitsika ary dia mifindra foana zany kaleba sa nangataka zatra goavana ny narina tany zany na telombohatra de eto ihany koa ny zanany hoe satria zanakao aho de zao hoe meo reo zavatra rehetra ny finoana zany dia miampita ihany koa le izy ka sa nangataka ampinoana ty vehivavy ty hoe tena alao angatana marina fa tsisy rano fa maina ny tany zay nomenantsika dia sa manana zay fahasahinany amin'ny fangatana izay noho izany ry havana dia ny finoana zany de tena zava-misy ary nangataka zatra goavana zay le mahatonga antsika miteny foana hoe matetika isika de limitentsika Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay angatantsika matetika isika dia minimizentsika ilay Andriamanitra zay afaka manao zavatra goavana be eo amin'ny fiainantsika fa manomboka zao de mianatra isika hoe Andriamanitra lehibe ny Andriamanitsika Andriamanitra goavana mangataka rano ve mangataka tendrombohatra ve mangataka inona zany ianao eo amin'ny fiainana izay mifanaraka amin'ny sitrapony de omeny anao zany fa mila manana an'izay taranaka izay sa mangataka izay ary na inona ozy izy no angatatsika amin'ny anarany de omena atsika izany ry hava malala tsy ampy ny fangatantsika tsy mbola nangataka isika amin'ny finoana ary dia tsy mitranga ny zavatra manao ambany zavatra ny ara-panasy ny fifandraisana amin'Andriamanitra isika tsy de tena mitaky tsara ny teny fikasana isika ka de tsy tanteraka ireny zavatra rehetrarehetra ireny ary zay hoe zao ny fahasahina zay ananatsika eo anatrehany raha mangataka zavatra araka ny sitrapony zay ngely hoe manana fahasahina sa mangataka eo amin'ny seza fiandrian'Andriamanitra ny zavatra rehetra ka dia manao fanandramana zany isika mianakavo hoe andao angataka amin'ny fahasahina amin'ny zavatra rehetra izay atao ary tena finoana velona mihitsy no angatahana an'izany rehetrarehetra izany. Ny lesona fahaefatra farany amin'ny ty Josoa 5:10 ity dia tsinona fa io lay resaka momban'ny fitaran'ny lay territoire zany na lay ataontsika hoe lay ambaindainy lay toerana mihitsy de hitatsika mandritra n'io chapitre ray manontolo io fa miresaka momba ny fizarana tany moa zany atreto ty manao ohatr'izao de ny zavatra anankiray mahafinaritra zany de le hoe ny Andriamanitra tsika de Andriamanitra ny détail tsirairay avy tena détaillena mihitsy ny jere tsara ny Baiboly indrindra fa rehefa misy fizarana rehefa misy zavatra ohatran'izao tena détaillena mihitsy de ohatran'ny hoe amin'ny didy folo de détaillé tsara ny zavatra rehetra mazava tsara ny zavatra rehetra Andriamanitra ihany koa zany de Andriamanitra ny atsipiriany mihevitra ny fiainantsika hatramin'ny kely indrindra mihevitra hatramin'ny vitsika kely indrindra Andriamanitra mihevitra hatramin'ny zavatra goavana be Andriamanitra tena détaillé mihitsy ny zavatra rehetra na mivoarina aza zany de maneho an'izay hoe Andriamanitra tena midétaillé mihitsy hatrany anatiny na ny vatantsika fotsiny de mahita fa hoe tena bien détaillé ny zavatra rehetrarehetra ary tsy misy zavatra tokony atahorantsika na de kely akory aza ny amin'izany rehetrarehetra izany ka eto zany ry hava malala de tadidio fa ny Andriamanitra tsika de Andriamanitra miasa mitsinjo an'izany détail zany ary eto de hitany tsara ny hoe atraiza daholo ny sisy taniny io aiza daholo ny farany ty zavatra ty ka atraiza hatramin'ny refy rehetrarehetra fantatra tsara daholo ary zay ihany koa hoe Andriamanitra dia mandrefy Andriamanitra de mandrefy ny fitahiana rehetra zay tokony omenanao Andriamanitra dia mahafantatra hoe atreto ny sisy taninao amin'io fitahiana io
ary te hitanao izy ao anatin'izay zavatra zay nomeny anao zay ka dia aza manamy itsy zany fa mitombo hatrany ny ambaindainao. Ianao zany de efa misy anjara voatendry ho anao eny amin'ny fiainana rehetrarehetra eny tahaka nyty volazy ty ny anjara voatendry ny Joda, ty ny anjara voatendry ny Kaleba, ty ny anjara voatendry ny Josoa, mena daholo ny firy zao ny anjara voatendry ny Levy. Misy anjara voatendry ho anao ihany koa raha lasiana bavy malala mandehana amin'ny finoana matokiana zany Andriamanitra izany ary dia nanaiky an'izany daholo sy ny fitantanana rehetra hoe ty ny Joda zao ny fahatokisana zay tokony atao. Nomena tsara mihitsy aiza ny place stratégique ametrahana ny leader sy ny mpanjaka na ny fanajandry zareo hoe efa avy amin'ny Joda ny foko de manaja an'izay be deabe tsy manaja mpitarika, tsy manaja mpitondra, tsy manaja mpitandrina, tsy manaja ininona tsony ankehitriny ary dia mampalahelo zany toe-javatra zany fa mahazanak'Andriamanitra anao de tsy mila menomenina akory ny zanak'Israely tamin'izany fa manenina nomen'Andrianina nahoana ny tsara be ny any nahoana ny ohatran'izao nareo mpitarika ihany. Marina fa misy an'izany foana fa rehefa eto zany tena jaina tsara zany rehetrarehetra izany. De zao hoe ny lesona de ty hoe rehefa napetraka Andriamanitra eo amin'ny toerana anankiray ianao na iza toerana ametrahan'Andriamanitra anao dia misy zany ny tanjona izay tiany atao eo amin'ny fiainanao manokana. Misy tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany ka dia na iza toerana misy anao tsy voatery hoe any amin'ny firenena ngeda be mandroso, mety any amin'ny toerana zay misy anao eo amin'ny fokotany zay misy anao matoa ianao nafindra teo, matoa ianao avy any amin'ny toerana ray nafindra teo amin'ny toerana io de misy zavatra ilain'ny tompo anao ary de raisinao tombontsoa zany rehetrarehetra izany. Raha fitinina zany rehefa malala de zao hoe na dia ataontsika hoe efa antitra Zakaleba dia tsy nangidy tamin'ny mihitsy ny fiainany fa nitombo tamin'ny finoana ary nandroso izy, nitaky ny teny fikasana izy nandresy an'ireo ataontsika hoe géant reo zany le taranaka géant rehetrarehetra reo ary mbola lasa fitahina ho an'ireo génération manaraka tahaka ny zanany vavy sy ny sisa i Kaleba tamin'izany fotoana izany. Ary inona moa zany le hoe eto misy an'ity le hoe eo amin'ny andininy fafiry le misy an'le hoe Hebrona izay nomena, inona moa zany ty le hoe Hebrona ty de io zany le hoe io ny tena anisan'ny zavatra trandrahana mihitsy io Hebrona io fa izao hoe inona ny Hebrona izay eo aminao ankehitriny tokony inona ny géant tokony resena sy ho azonao anjaranao zany ny mamaly an'izany fanontaniana zany hoe mbola misy Hebrona, mbola misy géant tokony roana, misy Hebrona tokony alaina ao anatin'izay fotoana izay. Ka izao hoe nireo zay maty any anatin'ny efitra tamin'izany fotoana izany na hoe tsika zany mety tavela any anaty efitra satria nandalo efitra ry zareo de be deabe ny olona maty tany, reo be deabe reo zay tsy tafiditra tany amin'ny tankana fa Kaleba sy Josoa ny tafiditra de zao hoe aoka isika tsy ho maty any anaty efitra miaraka amin'ireny olona reny fa manana tendrombohitra omenanao Andriamanitra aoka hiazona ny teny fikasana aoka hitombona tsara ny tongotrao zany manitsaka tsara eo amin'ny tany zay nomen'Andriamanitra anao ary aoka mba hiady ny amin'ny finoana ary aoka ametraka tantara ho an'ny taranaka tahaka ny Kaleba nametraka tantara ho zany ny vavy nomeny zay nitadiavina ary sanangataka amina ataontsika hoe amin'ny finoana zay mifindra tao aminy de nanana zay fahasahiana zay ny zanany vavy. Ka izao hoe aoka hiteny ianao manomboka izao meoary tendrombohitra ary satria ny teny fikasan'Andriamanitra dia efa nomeny atsika ny amin'izany zavatra izany. Samy mahery raha lasiana bavy malala fa tsy nosorataratana fotsiny ireny teny ao anatin'ny soratra masina ireny fa misy zavatra lehibe zay tian'Andriamanitra ho ampita amintsika tsirairay avy ary gaga ianao hoe lesona momba ny tantara momba ny fizaran-tany kanefa de mahafinaritra hoe misy zavatra lehibe izay voalaza ao anatin'izany. Mahereza ny tompo anie ny hitanao manokana. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria ny teny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba
hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirianay moa zany eto amin'ny Hopfy Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana Fanompoam-pivavahana amin'ity androandroany ity fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herina nytoy izao eto amin'ny Hopfy Radio dia manome velomanao indray mandra-piona amin'ny manaraka indray. Fandaharana eto amin'ny Hopfy Radio. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/Fandaharana. Ho sabata feno fitahinana, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity.